Dia mbola amin'ny fifaliana hatrany no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirizana izao mivavatsika. Jehovan-Andriamanitra iray io misaotra anao mandrakariva izay no ny fitiavanao ka mbola amindranao fo aminay satria na dia mafy ary ny zavatra andalovana ety amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy afaka mametsiny anao izay fa vokatry ny nataonay zanak'olombelona izay niodina mandrakariva taminao no anton'izany rehetrarehetra izany, kanefa ianao tsy mba mahajery an'izany fa mitondra fampahirezana ho anay ary mitaona anay mba hifikiranay aminao, atokianay anao mba ahafahanay ho mpandresy ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Matoky sy mino izay fa fanahinao masina dia ho arotsako indray fanazava ny fo mampananay mba hatakaranay mandrakariva fahasoavana amin'ny alalan'ny teninao dia mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny amin'ny fahasamihafana nisy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny Egyptianina izay raha nijerevantsika ny bokin'ny Exodosy ary ny tantaran'ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egypta andeha any amin'ny tany Kanana dia tandendo ny tantara ny famonjena. Fatakarina ny zava-miafina ambadika ireny tantara nisy ireny natakarantsika ny fitiavan'Andriamanitra lehibe sy ny tsy fahafoizan'ny zanak'olombelona rehetra, na dia tokony ho levonina, tokony ho very ary ny zanak'olombelona fa mbola nametraka drafimpamonjen'Andriamanitra mba hamonjena zanak'olombelona rehetra raha mety izy, ary Andriamanitra nefa tsy manery fa dia mametraka safidy malalaka ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Inga tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely izay niresahantsika hoe toeram-piaingana tandindony ity zao tontolo izao ity, ary tsisy afaka milaza hoe tsy niainga teto amin'izao tontolo izao fa namino an'Andriamanitra na tsy, dia ny toeram-piaingana dia ity zao tontolo izao ity. Fa saingy araka niresahantsika hoe ny vanim-potoanany aingana tsy mitovy, resaka ara-panahy ny resahantsika satria ny vanim-potoana izay niaingan'ny zanak'Israely dia tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema nanomboka niainga izy, ary ny Egyptianina tsy mba nanaiky an'izy io ary tsy nino mihitsy izy an' Jehovandriamanitra anevateva ary. Fa rehefa tonga ny loza maro isan-karazany nijady tamin'ny Egyptianina dia navelany nandeha ihany ny zanak'Israely. Niainga tamin'ny 14 volana Nisanina ny zanak'Israely ilay Paska izay misy hevi-dehibe tsy tokony hadino satria ahitana taratra ny famonjena nataon'Andriamanitra, ary izay fahafatesan'ny zanak'ondry izay dia tandindony fahafatesan'i Jesosy Kristy nahatonga antsika nampita ilay Egypta tsy afa-faty izao tontolo izao ity fa tandindona fotsiny io toe-javatra nitranga tamin'ny zanak'Israely io, satria mbola tsy tonga ara-nofo Jesosy Kristy, fa tsy midika izany hoe tsy mbola nisy izy, efa nisy hatramin'izay izy, fa sainga na dia niezaka ary Andriamanitra tena nitarika ny zanak'Israely ary na nametraka drafimpamonjena dia matetika ny zanak'olombelona dia tahaka ny Tomasy tsy manaiky mino raha tsy mahita, satria ny Andriamanitra izay ivavahana dia tsy hita maso, tsy azo sapain-tanana, kanefa misy izy. Fa ny zanak'olombelona dia mila Andriamanitra hitan'ny masony azo ny tsapaina tanana, ary izay ny tsy nahatanteraka ny famonjena tao amin'ny testamenta taloha ka nandraisan'Andriamanitra fanapa-kevitra naniraka ny zanany ho tonga dia amin'ity zao tontolo izao ity mba ho hitan'ny olona hoe tena misy zany Andriamanitra izany, fitiavany zany Andriamanitra izany, mamindra fo zany Andriamanitra izany. Fahafatesan'i Kristy izay 14 volana Nisanina ho an'izao tontolo izao izay toeram-piaingana aositsika dia io no farahalanenina azon'Andriamanitra natao any zanak'olombelona rehetra.
raha ny tena marina ange tsy ny zanak'olombelona ny tena nitady ny famonjeny fa omena Jehovahandriamanitra dia nametraka an'izay vahaolan'izay ho an'ny zanak'olombelona kanefa tsy maniry izy fa zay mino dia ho vonjena. Kanefa izay fahafatesan'i Jesosy Kristy izay ozy sika tsy midika hoe maty izy dia efa voavonjy izao tontolo izao fa ny famonjena no efa vita, fa izao tontolo izao tsy mbola voavonjy fa atoro azy fotsiny ny lalam-pamonjena satria ny fahafatesan'i Jesosy dia mariky ny fanafahana tahaka ny zanak'Israely, fanafahana azy ho afaka tao amin'ny tany Egipta hizotra ho amin'ny lalan'ny famonjena mba hahatonga azy ho vonjena dia maty koa Jesosy Kristy. Tsy midika izany fa efa voavonjy isika ary eo ny tsindriana mandrakariva mba tsy hahatonga antsika hanantena zavatra paokaty na hanantena zavatra miolana vokatry ny fitoriana filazan'ny tsara satria ny fieritreretan'ny olona hoe maty Jesosy ary matetika tena voizina mihitsy ao anatin'ny fiangonana hoe minoa an' Jesosy tompo fa ianao efa voavonjy, efa mpandray fanasan'ny tompo ianao efa voavonjy, efa vita batisa ianao efa voavonjy, fa tsoa-kevitra ngezabe zany. Tsy misy olombelona efa voavonjy zany mihitsy raha mbola velonay na mbola ao amin'ny nofo, fa afaka izy noho ny amin'i Jesosy Kristy ary ny zavatra azo resahana na mino n'Andriamanitra na tsy mino n'Andriamanitra satria maty Jesosy ary maty ho an'izao tontolo izao. Olona afaka daholo izao tontolo izao na mino na tsy mino, na mandeha amin'ny marina na tsy mandeha amin'ny marina, fa sainga misy vanim-potoana nomen'Andriamanitra dia tahaka ny zanak'Israely niainga tao amin'ny tany Egipta mandrapahatonga eo amin'ny tany Kanana, izay ny elanelam-potoana andraisana fanapahan-kevitra hanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay midika tombon'androm-pahavelomana hananan'ny olona tsiraray avy no fialanen'Andriamanitra. Andriamanitra tsy tonga dia mandringana izy fa raha mbola velonaina dia mbola misy azo antenaina, ka raha mbola velona isika dia Kristy no faratapony vahaolana azon'Andriamanitra natao mba hamonjena ity izao tontolo izao ity. Tsika tsy mbola voavonjy, tsy misy vahaolana hafa, tsy misy fomba hafa azon'Andriamanitra natao afa-tsy nanolotra ny Kristy zanany mba ho avitra hisolo antsika, nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana ho faty mba handraisantsika ny famonjena. Raha ny marina amin'i Jesosy Kristy tamin'ny 4 volana Nisanina vita ireo olona ny famonjena, fa tadidio tsika tsy mbola voavonjy fa afaka fotsiny tsika. Raha jerevana zany le fahafahana azon'ny zanak'olombelona rehetra dia tahaka ny olona hoe ny Egipta izay tantentiny izao tontolo izao ity, fa azo lazaina ihany koa fonjaraingezabe izay namatorana ny olona rehetra ka tafiditra tao anatiny. Ny zanak'olombelona rehetra voafatotra, voageja, migadra tao, fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia tonga ny fanafahana, ka izay mino azy dia afaka noho ny fanandevozan'ny ota. Kanefa na afaka amin'ny fanandevozan'ny ota raha tsy mbola voavonjy fa navela ho afaka fotsiny dia tahaka n'ireny le gadra any am-ponjy ireny nahazo fahafahana vonjomaika. Ndika ny fahafahana vonjomaika mbola tsy tena afaka, mbola tsy tena voavonjy fa mbola zahany toetra mandritra ny vanim-potoana voafetra. Dia eo ny zahana toetra hoe satria efa nigadra na tsy ary fahoriana nandevozina tao amin'ny toerana anankiray ary nitaraina ary natsapan'izay fahoriana ny anjady tamin'izay dia alaolo ho afahany indray mandeha dia ho jerevana hoe anaiky ny fiapetra na apetraka ilay mpanafaka ve. Fa raha ohatra manaiky ny fiapetra, ny fitsipika rehetrarehetra, ny didy rehetrarehetra, sorodalana napetraka ilay manafaka, zay vao ho vonjena amin'izay. Ary iny no tsy azon'ny olona indraindray dia tahaka ny olona nahazo fahafahana vonjomaika na liberté provisoire dia voafetra ny vanim-potoana izahana toetra azy, fa rehefa hita fa tena niova, nanaraka tsara ny lalàna, tsy nandeha tamin'ny lalan-diso fa nandeha tamin'ny fahamarinana dia ho afahana madiodio. Manjary tsy jerevana intsony ny fahotana vitany, ny fahadisoana vitany, fa tonga dia afahana, ary io fahafahana io ao ambadiky ny fahafatesana
fa ny vanim-potoana havelomantsika io no afakytsika fa tsy mbola misy voavonjy ary tsisy afaka hiteny mihitsy hoe za efa voavonjy fa ny farany manambara an'izany. Ary zay le zavatra tsara ho fantatry ny olona, io ny faritapiny azon'Andriamanitra natao vahaolana mba hamonjena ny olona, faratapin'ny fialan'ny henon'Andriamanitra. Tsy misy tsony zany zavatra hafa azon'Andriamanitra atao mba hamonjena ny zanak'olombelona afa-tsy ny fahafatesan'i Jesosy. Ary io fahafatesan'i Jesosy io, fa 4 volana nasana, io no mahatonga antsika hoe io no vanim-potoana fiaingana. Ka raha dika ny hevim-panahy dia ny vanim-potoana haneken'ny olona an' Jesosy ho mpamonjy azy. Ny dikany manaiky ny 4 volana nisana izy, manaiky ny Pasika izy, manaiky ny fahafatesan'i Kristy izy, Pasika fahafatesan'i Jesosy Kristy, ary manaiky fa olona afaka izy, tsy mbola voavonjy izy. Kanefa raha te ho voavonjy izy dia manaiky tena izotra amin'ny lalina soritan'Andriamanitra ho vonjena izy amin'izay vanim-potoana izay. Ary zay ny zava-miafina asehon'Andriamanitra ao amin'ny tantara ny zanak'Israely voaka tao amin'ny tany Egipta, niainga tao amin'ny tany Egipta aloha, izay tandrindry ny fiaingana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary ny fiaingana amin'ny fizorana amin'ny lalan'ny famonjena dia ny fanekena an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, izay midika fanekena fahafatesan'i Jesosy. Ary io no nahatonga an'i Paoly apôstôly hiteny ninitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo izy afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana tany 4 volana nisana no nahatongavany zany rehetrarehetra. Noho izany zany misy zava-miafina goavana be inkina ny famonjena, ny toerana nialana sy ny vanim-potoana niaingana. Kanefa raha niainga dia zao tsy niainga fotsiny tamin'izao hoe mandeha araka ny sitrapony, fa nanaraka ny fepetra napetrak'Andriamanitra, lalina soritan'Andriamanitra. Nivoaka ny zanak'Israely tsy tamin'ny herin'ny tenany fa araky ny taridalana nomen'Andriamanitra azy. Ary nisy fepetra maromaro izay niresahantsika hoe mihinana nofony zanak'ondry dia tamin'ny vanim-potoana iny nivoaka ny zanak'Israely. Fa ny zavatra nisy nefa taty amin'ny bokin'ny Exodus dia nivoaka koa ny Egyptianina, satria tamin'ny vanim-potoana izay niaingana tonga saina izy, satria inona moa no nahatonga ny zanak'Israely babo tao amin'ny tany Egipta, nandevoziny ny Egyptiana, nampiasainy ary nazahoany tombotsoa, nampanan-karena azy. Kanefa na izany na tsy izany aza dia nitambatambaziny ihany, ary nampifikiriny tamin'ny zavatra filany nofo sy ny filany maso sy ny andriamanitsy izy. Ary 300 taona tsy mahagaga nanadino an'i Jehovah, satria tena niliba tamin'ny fiainana, zany hoe niaina tao anatin'ny ota ny zanak'Israely. Kanefa nampahorian'ny Egyptianina dia zay no nahatonga azy nitaraina dia niditra an-tsehatra Jehovah, nanafaka azy miainga ny zanak'Israely. Efa lasa ny zanak'Israely efa hitantsika ny tantara. Nanenina indray ny Egyptianina hoe na inona loatra no nataontsika fa navelantsika nandeha izy, dia miainga koa izy. Dia teo no jerevantsika hoe rehefa tena jerevana ny lalana ny zorany zanak'Israely sy ny Egyptianina tazamy malavitra dia ohatran'ny tena nitovy ny lalana izay ny zorany. Raha dika amin'ny teny tsotra zany dia zao, ohatran'ny hoe le lalana nalehan'ny zanak'Israely, lalana ny soritan'Andriamanitra, miainga tao amin'ny tany Egipta, andeha tany anefitra, teo amin'ny ranomasina mena, niampita ny ranomasina mena. Ohatran'ny hoe zay ny lalana voasolotr'Andriamanitra, ny lalan'ny famonjena. Dia nijerevana koa ny Egyptianina, zay koa ny lalana izay ny zorany. Ka raha ohatra tsy mahafantatra ny antony niaingany dia ohatran'ny hoe na ny Egyptianina na ny zanak'Israely dia nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mifijery azy. Ary zay nefa ny fampivavahana hitantsika amin'izao vanim-potoana izao. Rehefa tena jerevana ohatran'ny mitovy le lalana, satria ny fieritreretana dia ohatra ny lalana mizotra makany an-danitra, fa ny fiaingana tsy mitovy, ny tanjona ny kendrena tsy mitovy. Satria rehefa jerevana indray ny zanak'Israely, inona no nahatonga azy miainga araka ny baikon'Andriamanitra, ny tanjona ny kendreny andova ny tany Kanana, zay tandindony le fiainana mandrakizay. Fa rehefa miainga kosa ny Egyptianina, inona no nahatonga azy miainga? Izy tsy lasa melohan'ny zanak'Israely
fa ny zanak'Israely ny lasa mialoha anenjika ny zanak'Israely ary tsy ny amono ny zanak'Israely ny tanjona an-kendren'ny Egyptianina fa nitaona azy iverina indray any amin'ny tany Egypta. Rehefa jerevantsika izany de le Egyptianina de tandindon'ny olona tsy mino amin'ny lafiny anankiray kanefa tandindon'ny olona ihany koa izay mivavaka kanefa ny tanjona an-kendrena tsy mitovy amin'ilay tanjona. Zay napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa ny tanjona an-kendrena zany hoe mpivavaka zay mampiorona ny fitoriana ny filazantsara amin'ny zavatra ho levina amin'ity zao tontolo zao ity satria ny tanjona an-kendren'ny Egyptianina ke hitaona ny zanak'Israely iverina. De rehefa tena jerevana koa ny fitoriana ny filazantsara amin'izao vanim-potoana zao de fitoriana ny filazantsara mampiorona ny olona amin'ity zao tontolo zao ity izay ho levonina ary tsy mahazo olona mihitsy ianao raha tsy zay ny zavatra indraindray vola arena voninahitra zay hoanina zay ho tafiana zay ho sotroina ety amin'ity zao tontolo zao ity tsy mahazo olona kanefa zany rehetrarehetra zany mety ho azo mety hanam-boninahitra mety manam-pahefana mety manam-bola mety tena manana arena be fa tsy maharitra voafetra ary tsy zay no amaritana ny famonjena sy ny fanjakan'ny lanitra fa zavatra ho levonina manam-petra daholo zany rehetrarehetra zany ka na de tsy mbola tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra ara Jesosy Kristy de ny zavatra hitranga rehefa maty ny olona tavela ety daholo na ny diplôma na ny fahaizana na ny volana na ny voninahitra ny arena ny avinavina ny ampipo tavela ety amin'ity zao tontolo zao ity tsy manaraka azy any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny vokatry ny asany kosa manaraka azy araka ny voasoratra amin'ny apokalipsy sambatra maty de zay maty eo amin'ny tompo iny fa na zatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy tsy le hoe dokotera izy tety de dokotera izy eny an-tanatra fa ny vokatry ny nataony tsara ny nataony de miditra amin'ilay tany kanana ratsy ny nataony de fahaverezana mandrakizay de niainga ny zanak'Israely nanaraka ny Egyptianina rehefa jerevana ny Egyptianina de tandindony fitoriana ny filazantsara mampiorona ny olona amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ity tsy maintsy miainga aoriana ny zanak'Israely ary raha fijery azy ozytsika de ohatra mizotra amin'ny lalana zay nisoritan'Andriamanitra fa saingy tsy nitovy kosa ny tanjona an-kendreny. Zanak'Israely araka ny baikin'Andriamanitra, ny Egyptianina tsy araka ny baikin'Andriamanitra fa araka ny finiavan'ny fony ary hitaona ny zanak'Israely iverina ary zay no nahatonga ny zanak'Israely rehefa nahita ny Egyptianina nanenjika azy de niteny tamin'ny Mosesy ry amin'ny andininy folo ka hatramin'ny faharoambinifolo rehefa mbe akaiky Farao de natompony zanak'Israely masomosoka indreo ny Egyptianina tamin'ny nanenjika azy de raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka taraina tamin'i Jehova ary io no nahatonga antsika niresaka hoe aza mieritreritra mihitsy hoe miaraka amin'Andriamanitra ianao de ilamindamina tsy maintsy misy manenjika kanefa rehefa jerevana ny Egyptianina tamin'ny nanenjika de ny dikany lasa mialoha ny zanak'Israely ny dikan'izay tarafiaingana ny Egyptianina roa Mosesy moa tsy roa koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana va tany amin'ny tany Egypta nentinao faty any efitra izay nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tsy zao va ny teny nolazainay taminao fa ny tany Egypta aoka izay fa avelo ihany izay hanompony Egyptianina fa leonay manompony Egyptianina toy izay faty any any efitra ary io le fakapanahy manjo ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao rehefa tojo zavatra mafy de tsy mieritreritra tsony izotra amin'ny lalana zay soritan'Andriamanitra ho any amin'ny tany kanana fa mitady hitododo iverina ifikitra amin'ny zavatra nofo ho levina any ety amin'ity zao tontolo zao ity ary zay no mahatonga ny fitoriana filazantsara mampiorona ny olona mivola ny arena voninahitra mandrakariva ary maro nefa ny olona voasarika an'izany rehetrarehetra zany fa io nefa nanjo ny zanak'Israely vao niainga de fa tamin'ny sahady ny fakapanahy zay misintona azy ireo iverina kanefa de miseho famondram-pon'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ary izy tsy nanameloka ny zanak'Israely ary tena azo lazaina hoe comprendre mihitsy mipetraka teo amin'ny toeran'ny zanak'Israely izy hoe tena mafy tokoa zany hoe tena misy manenjika zany de nahazo toky nefa vokatry ny famondram-po lehibe avy amin'Andriamanitra
Ny 2017 aroa Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona vao hitanareo ny famonjen'i Jehovah. Izay atao no anareo anio, fa ny Egyptianina azo hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiato anareo, fa ianareo kosa angina. Mandalo toe-javatra sarotra ianao ankehitriny. Mety misalasala ianao manoloana ny fitoriana, ny filazantsara sy ny fivavahana. Indraindray ohatran'ny tsy mahita mangirana mihitsy ianao, fa ohatran'ny miatrikady mandrakariva ary mametraka fanontaniana hoe aiza izay Andriamanitra hivavahana. Ohatran'ny tena fatiantoka zany manaraka n'Andriamanitra zany, fa aleo manao izay danin'ny kibo ihany. Ary tratra ny fakapana tahaka ny zanak'Israely hoe aleo rangaha miverina indray any amin'ny tany Egypte. Kanefa fantatr'Andriamanitra izay, ary izay no mbola mahatonga antsika mandre ny afatry ny tenin'Andriamanitra rentsika amin'izao vanim-potoana izao. Ka hitenenan'i Jehovah toko izay omeny hoe Jehovah hiado anareo, fa ianareo kosa angina. Ary araka ny teny nomena ny zanak'Israely hoe hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonareo anio. Io famonjena resahan'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely io tsy mbola le famonjena ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa jerevana, fa le fanafahan'Andriamanitra manoloana ny fahavalo izay manjo ka ho an'ny olona izay tena miantehitra amin'Andriamanitra. Dia zao Andriamanitra tsy mampianatra hoe raha misy tena fahavalo tena hiady aminao dia valio izy. Tsy izay ny tenin'i Jehovah, fa ny tenin'i Jehovah dia tsotra. Mangina fotsiny nareo fa ny Jehovah ny ady. Izay ny tombony miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny tanjona ankendren'Andriamanitra dia zao toy isotry ny lalana. Fa niza manelingelina anao, anjaran'i Jehovah no mamela ireny rehetrarehetra ireny. Itsika moa hoe ny zavatra mitranga ao anatin'ilay drafim-pamonjena napetrak'Andriamanitra, fa misedra zavatsarotra mandrakariva. Ny olon'Andriamanitra fa saingy miditra tsehatra amin'ny ora tsy ampozina mandrakariva Andriamanitra. Indraindray ao anatin'ny vanim-potoana ohatrany hoe tsy tapidalakale, tsisy lalana ahafahanao mivoaka, miditra an-tsehatra tapoka Andriamanitra. Zay ianao vao gaga tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely, nitaraina ange ny zanak'Israely. Saika hiverina izy kanefa tokony ho nomeny Jehovah hiato anareo izy fa ianareo kosa angina ary porofon'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Ka manoloana ny ady izay atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao, matokia mandrakariva fa mbola mizotra ao amin'ny lalan'ny famonjena isika. Fa raha matoky an'Andriamanitra isika dia mazava ny teniny. Jehovah hiado antsika, fa isika kosa mangina voninahitra an'Andriamanitra rirany vavantsika. Misotranao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray izay tonga aminay, dia ny mampahery mandrakariva mba hatakaranay ny drafim-pamonjena izay soritanao, ampitombolo ny finoana nananay tompo, mba hatsokiviny amin'ny toe-javatra sarotra tsy maintsy andalovana, satria tsy mahajery fotsiny an'izany ianao fa mitsinjo kosa ny olona izay mena. Misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy, amen. Manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.